Nisy ny fifanaovan-tsony teo amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana ary ny Jona sy ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny fandaharana asa Formaprod ny 12 Jolay 2024 tetsy Anosy. Izany dia ho fanavaozana indray ny fiarah-miasa eo amin'ny Ministera Rotonta sy andraisana tanana ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra satria ny roa pahatelon'ny Malagasy dia tanora latsaky ny 25 taona avokoa. Ny fandaharana asa Formaprod moa no anatanteraka ny asa izay rahana miasa mivantana amin'ireo tanora ireo. Mitondra ny fanazavana ny mazava-dehibe ny anjara toeran'ny tanora eto amin'ny firenentsika, indrindra ho amin'ny fampandrosoana ny sekretera jeneraly ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena. Taona izay manan-danja lehibe ho an'ny firenena sy ny tanora ary tafiditra anatin'ny politika ankapobeny firenena dia ny fampanana asa mendrika ho an'ny rehetra. Fantatsika loatra fa maro anisa ny tanora maneran-tany ary eto amintsika eto Madagasikara manokana dia manodididina ny 70 isan-jato mahery eo ny tanora, 70 isan-jato latsaka kely zany no ataontsika hoe tanora zany hoe efa miditra an-tapitrisany zany. Ny resaka asa manokana dia tsenany asa dia fantatsika tsara fa tsy misy ary sahirantsika zany amin'ny resaka hoe raha heverina hoe manana diplôma rehetra no mena asa any amin'ny fonction publique na mena asa any amin'ireo privé izay mahazatra dia heverina zany ny lalana mahomby indrindra dia ty entreprenariat ty. 70 sy 80 isan-jato mponina no mivelona amin'ny seha-pamokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tsy azo atao ambanin-javatra arak'izany ny seha-piariana satria izy ireny no manome vokatra betsaka indrindra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ho an'ny Malagasy. Fanampanazavana entin'ny sekretera jeneraly amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana ary ny Jona. Ho avin'ny firenena ireo tanora eo ary voasoroka tsara tokoa ao anatin'ny vinan'ny UEM natolotry ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina sy ireo vilirano nataony izay narafitra ao anatin'ny politika fanjakana ho taona 2024 sy 2030 sy 2024. Ny Ministeran'ny Fambolena Fiompiana ary ny Jona dia manatanteraka ny vilirano fahasivy dia ny fahavitantena ny tenan'ny Malagasy ara-tsakafo. Anisan'ny tanjona tratrarina ny fampiroboroboana ny dokam-bary, fanitarana ny Fiompiana sy ny sehatry ny Jona, indrindra fa ny fitombon'ny taham-pamokarana sy ny kalitaon'ireo vokatra. Tandrify izany andraikitry ny Ministeran'ny Fambolena ny Fiompiana sy ny Jona zany ny fampiroboroboana ny fandraharahan'ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny anivon'ny tranoben'ny tanora amin'ny alalan'ny fandaharana asa Formaprod. Mandritry ny 30 volana moa ny fifanarahana izay nifanaovan-tsony tamin'ity androany ity. Raha tsy ahivina dia efa tamin'ny taona 2012 no efa nanomboka niara-niasa tamin'ny fifanomezan-tanana ho an'ny tanora ireto Ministera Rotonta ireto.